Fifiliana mandrak'iva ry avana ny miona indray amintsika aminatin'ity fotoana zay anaovantsika fivavahana sy ifadiana hanina ity. Araka nefa fantatsika moa zany dia indray mandeha isaky ny 3 volana fiandohan'ny sabata no fanatanterahitsika izany. Ary tsy ho an'ny fiangonatsika irery ihany, tsy ho an'ny fédération na Madagasikara voany ihany, tsy ho an'ny union misy atsika irery ihany, tsy ho an'ny division misy atsika irery ihany, fa maneran-tany ao amin'ny tontolon'ny adventista izany fifadikanina izany. Ary sokatsika Andriamanitra satria ny tantanatsika ary nombatsika dia miarabanareo ihany koa ao anatin'izao tonga ao anatin'izao fotoana izao. Tain'Andriamanitra isika ary Andriamanitra ilay mpiaino vavaka no iaino sy amaly ny vavaka zay ataotsika. Miaraba ny pastora ary nzaka Rafaela ihany koa sika zay raha taditsika tsara dia izay rolahy ihany koa no teto sy nanentina ny fampitotram-bavaka teto tamin'ny 3 volana lasa ka dia miaraba pasteur tonga eto amin'ity fotoana zay anaovantsika ty fifadikanina sy fivavahana miaraka ity. Andesika hanondrika androa mba hangatahantsika ny fidiran'Andriamanitra tsihatra ao anatin'izao fotoana izao. Andriamanitra rahanay eo misaotranao satria tsy no nierinay na nitanjakay tokoa no ahafahanay manaraka sy manatotosa izao fotoana izao, fa no ny fananao masina sy ny taridalana izany fanahy masina izany. Ka midera sy mankalaza ny anaranao zay ary misaotra satria Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra izay velona azona itokiana. Vita izao fotoana izao ary eo ka ny herinao sy ny fahasoavanao ary ny fahefanao no hiaraka aminay eto amin'ity androany ity. Amin'ny anaranao Jesosy no aniranay mivavaka. Amen. Amen. Endry havana malala menao nidiratsika amin'ny antom-bavaka sy ireo fitotronam-bavaka izay arahantsika eto dia tianao jery todika kely na anatsidika kely ny amin'ity hoe fanasana ifadianina sy vavaka ity ny tena, mba azontsika sary an-tsaina ny mazava-dehibe azy ity amin'ity androany ity, araka ny tahirikevitra zay noraisitsika avy any amin'ny foibetsika maneran-tany. Fanasana ifadianina sy vavaka. Mino aho fa eo ampanaovana an'ity raha vita izy ity dia misy amintsika no napa-kevitra ny hanatanteraka izany ary ana fomba fijery matotra ny amin'ny ty hoe fifadikanina sy fivavahana ity. Raha misy fotoana teo amin'ny tantara tokony ivavahana maika de maika mba hananana fo tahaka an' Jesosy dia ankehitriny zany. Mandalo fotoatsarotra ny tontolo misy atsika zao ary mianaka zay tsy izy amin'ny lafiny rehetra ny fifandonana, ny tsy fifanarahana, ny fahatezerana, ny fanaintainana ary ny fijaliana. Maro ny olona maty kanefa tsy mahalala ny fitiavan'ny mpamonjy. Mila ny fitiavana isika ary ny herin'ny fanahy masina mba hizara ny vaovao mahafaly ny famonjena amin'ny hafa, mba hanomana azy ireo amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela. Alohan'ny atongavany i Jesosy io nefa dia misy zavatra tsy maintsy mitranga. Zao ny soratany Ellen White ao amin'ny boky Henonareo amin'ny fanoharana. Miandro Kristy sady maniry mafy indrindra ny hahita fanehoana ny toetrany eo amin'ny fiangonana. Rehefa hitany tanteraka eo amin'ny vahoakany ny toetran'i Kristy, rehefa hita tanteraka eo amin'ny vahoakany ny toetran'i Kristy dia ho avy izy hitaky azy ho fananany. Tombontsoan'ny kristiana tsirairay ny tsy manantena fotsiny fa ny mampafaingana indrindra koa ny fiavian'i Kristy tompontsika. Noho ny fahafantarana fa
ilayntsika manokana ny anana fosy toetra tahaka an' jesosy dia manasanao izahay iaraka amin'ny fianakaviambe ny fiangonana adventista maneran-tany amin'ny andro manokana fiaraha-mivavaka sy fifadikanina zay tanterahantsika izao. Ny loha hevitra ho jery atsika dia ny hoe mivavaka mba hanana fo tahaka an' jesosy rehefa mikatsaka ity tontolo iray kivy sy ketraka isika. Mivavaka mba hanana fo tahaka an' jesosy rehefa mikatsaka ny ity tontolo iray kivy sy ketraka isika. Ny vavaka ataontsika dia hifantoka amin'ny zavatra ilain'ny fo. Mivavaka mba azo fanasitranana ny tsirairay, mba hanana bebe kokoa fo tahaka ny an' Jesosy, mba hanana finoana matanjaka kokoa manoloana ireo fotoan-tsarotra, mba hanana herim-poa hijoroana ho vavolombelona rehefa mizara ny toetran'Andriamanitra feny fitiavana amin'izao tontolo izao kivy sy ketraka isika. Hivavaka manokana isika mba hanana fifankatiavana lalina kokoa eo amintsika samy isika, ho an'ireo very, ho an'ireo andalam-pahafatesana tsy manana fanantenana. Fa ahoana moa ity andro fivavahana ity no ampiarahana amin'ny fifadikanana? Zay ka mba fantaina mipetraka hoe ahoana ty andro fivavahana ity no ampiarahana amin'ny fifadikanana. Ny valindriavana dia zao hoe mifadianina isika satria maniry mafy ny fitahin'Andriamanitra. Maniry mafy ny fitahin'Andriamanitra isika. Rehefa mamaky ny Baiboly isika dia mahita fa ny fifadikanana dia tsy safidy. Tsy hoe isafidy ny fahadianina aho. Tsy izay ny fifadikanana. Fa nomena izany. Nomena izany fifadikanana izany. Nomena ho atsika. Ny Mateo 5:17 dia tsy milaza hoe raha mifadianina ianao. Raha hoe raha zay mantsy dia misy safidy izay. Afaka manao ako aho, afaka tsy manao. Raha. Fa zao kosa ny zavatra voaresaka ao amin'ny Mateo 5:17 hoe rehefa mifadianina ianao, rehefa mifadianina ianao, mena zany lay fomba hitokana io mba ahafana mifandray hety amin'Andriamanitra. Zavatra nomena io ka tokony ho raisina sy ho ataony tsirairay avy. Tsy safidy le izy rehefa mifadianina ianao Jesosy. Raha dinihana avokoa ireo fifadikanana rehetra amin'ny Baiboly dia hitantsika fa isaky ny mivavaka sy mifadianina ny olon'Andriamanitra dia ny asa tamin'ny fomba mahery vaika ho azy ireo io Andriamanitra velona io. Hatramin'ny fanafahana tamin'ny fahavalo tany anady, ka hatramin'ny fanafahana tamin'ny fomba mahagaga avy eo am-ponja, ary hatramin'ny firotsahan'ny fanamasina tamin'ny Pentekosta, dia mahita lamina na modely iray isika. I modely io dia miverimberina mandritra ny tantara kristianina. Ny fifadikanana dia ampahany mandrakariva tamin'ny fomba fiainan'ny mpino, toy ny vavaka sy ny fianarana Baiboly. Raha marina dia izao, ny olona malaza rehetra amin'ny Baiboly dia ny fahadianina avokoa. Dia azonao tany saina izany. Hatrany amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy, ny fahadianina avokoa izy ireo. Ary sika zany mba ahoana? Efa nanandrana ve? Mba efa manohy ve? Efa nanao ve fa nijanona? Dia sika mba hanao ny fomba ara-Baiboly tahaka ireo olo-malaza ao amin'ny Baiboly. Ambara amintsika fa ankehitriny sy mandra-patapitry ny fotoana, ny olon'Andriamanitra dia tokony ho matotra kokoa, hifo bebe kokoa, tsy matoky ny fahendreny fa ny fahendren'ilay mpitarika azy. Tokony hanokana fotoana hifadiana hanina sy vavahana izy ireo. Tsy voatery takina ny fifadiana tanteraka ny sakafo rehetra, saingy tokony hanina kely fotsiny ihany amin'ny sakafo tsotra indrindra no ataontsika izy ireo zany. Boky anankiray mitondra lohateny Conseils and Diet and Foods, pejy 820 sy
9 na sina fanamafisana kely no misy izany andala-teny vakitsika teo izany tokony fahadiana tanteraka sika mandrapatapitry ny fotoana riavana ary tsy voatery hoe tsy misotro rano mihitsy zany na hoe sy ny sisa fa arakaraka ny toe-batana voaraitsika izany anisy resaka zay tsika rehefa tapitra izao fotoana izao isy fotoana kely fanazavazavana ny am'ty hoe fifadikanina ity ny fifadikanina dia mihoatra noho ny sakafo fotsiny ny fifadikanina dia fisafidianana ny anajanona zavatra iray mba hazona mivavaka mpiniavana bebe kokoa sy amin'ny fo kokoa ary amin'ny fifantohan'ny fanahy bebe kokoa averiko ny fifadikanina dia fisafidianana hanajanona zavatra iray mba hazoana mivavaka mpiniavana bebe kokoa sy amin'ny fo kokoa ary amin'ny fifantohan'ny fanahy bebe kokoa betsaka no misafidy ny jihinana sakafo nefa ny olon-drehetra no afaka nefa tsy ny olon-drehetra zafady no afaka tsy mihinana sakafo tanteraka ary tsy ny olona rehetra no mifidy an'io karazana fifadikanina io tsy maninona hoe mampirisika anao izahay mba hivavaka sy angataka amin'Andriamanitra hoe inona ny karazana fifadikanina tiana teny hataonao de ho resantsika rehefa mipotona ora rehefa aveo aoriana am'izao ireo fifadikanina zay tokony ho atao sy mety atao ihany koa resantsika amin'ny antsipriany izany mety isafidy anina sakafo tsotra kokoa ianao mety isafidy hifady tambajotra sosialy fahita lavitra mety onja-peo ny ireo fiainona ireo radio sy ireo fampelezam-peo ny fahazarana hafa mandany fotoana mety azo atao fifadiana daholo izany tsy voatery fifadikanina koa zany mety ilazana azy fa fifadiana reo zavatra ireo mba atanteraka le zavatra voaresaka teare aloha izany zavatra izany na inona ataonao dia zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny fifadikanina na ny fifadiana ireny zavatra ranofy ireny dia tsy fikendrena ny hahazo valosoa avy any an-danitra ny hevi-dehibe amin'ny fifadikanina ry havana de zao fa ny sorana ireo zavatra manenongelona mba hahafahantsika mitady an' Jesosy amin'ny fo manontolo araka ny lazainy Derek Morris filohan'ny Hope Channel hoe mifady hanina avy amin'izao tontolo izao isika mba hahafahantsika mivoiky eo amin'ny Jesosy manasano ary izahay mba handray anjara amin'ity fifadikanina androany ity eny tsy androany ihany fa fifadikanina rehetra zay mety ataon'ny fiangonana ihany koa amin'ny andro manokana zay mety extra zany fifadikanina manokana ho an'ny fianakaviana na misafidy ny fahadianina ianao na tsia de mino izay fa Andriamanitra dia manana fitahina manokana voatahiry ho anao angamba ianao tsy dia marisika amin'ny vavaka iombonana satria tsy tianao ny mivavaka mafy masanao izay mba ho tonga ihany mba hanatrika ihany mety ho any am-piangonana ianao androany mety eto amin'ity tamajotra ity afaka mivavaka manginany amin'ny hafa ianao miaraka amin'ny hafa manandratra ny vavaky ny hafa ary mivavaka ho an'ny olona sy zavatra entin'Andriamanitra ao am-ponao ary matahotra ianao fa tsy de tsara loatra ny vavaka ataonao fantaro fa dia tsy hoe miaino ny tenitsika ihany Andriamanitra fa ny fotsika ihany koa mety tsy ho hainao ny manona le zavatra etaetanao azadia fa vakian'Andriamanitra tahaka ny boky mivelatra ny ao anatintsika ao ny ao am-potsika ao tsy mitady vavaka tsara loatra izy fa vavaka antsopoa mikatsaka azy zay ny tetavin'Andriamanitra na dia tsy fantatsika aza
izay vavaka tokony ataotsika, izy kosa mahafantatra izany. Mandre izy ary manasatsika mba hiara mivavaka izy. Ary lazaiko aminareo koa ho Jesosy, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Zay ny voalaza amin'ny Matio 20:7. Hoy ny teny eo amin'ny Hebreo 10:4-5. Ary aoka isika hifampandinika mpandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Asa mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika, satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Ankehitriny no fotoana tokony hivavahana. Aoka ianao tsy ho diso anjary amin'ireo fitahiana be dehibe ananan'Andriamanitra izay miandry ianao. Koa andeha tsika hiroso ny amin'ity fotoana ity, ny amin'ny fivavahana izany. Andeha hiaino kely isika feokira na hira izay omanin'ny teknisianina eo amin'ny fotoana izay tanterantsika izany mialohan'ny anaovantsika izany ankehitriny. Hanao vavaka zay ideranan'Andriamanitra sy ankalazantsika azy ary anandratana ny anarany sika riavana fanomboantsika izao fotoana vavaka izao na séance de prière zay ataontsika ity ao anatin'izao fivadikanina atao izao. Ka ifandimby vavaka eto izay mirahalahy ary aorian'izay dia isy hira kely izay entina mampisandratra sy mampisindany eritreretintsika hoe amin'Andriamanitra atrany. Zao no vaky ny teny eo amin'ny Salamo 7:7. Jehova ny mpanjaka, aoka angovotra ny firenena. Mipetraka amin'ny kerobima izy, aoka iororo ny tany. Lehibe any ziona Jehova, ary avo ambonin'ny firenena rehetra izy. Aoka hiderany anarany lehibe sy matahotra ireo. Fa masina Jehova. Andesika hanondrika alohantsika hivavaka. Tsy maninona zay toerana mety mampety anao amin'izay vavaka ho atao. Na mandohalika io, na mipetraka io, na mitsangana io. Arakaraka zay mampalezy anao zany mialatsiny amin'ilay fitenenana dia izay no mety. Raha afaka mandohalika aminao dia izay no anisan'ny fihetsika zay idealy izany. Koa andesika hanondrika ny loha hivavaka isika. Jehova tompony maro zay mitoetra any amin'ny avo manerinerinao. Ianao tokoa dia tsy Andriamanitra tahaka ireo Andriamanitra rehetra. Fa Andriamanitra zay manaiky ary maniry ny iantsonay anao hoe ray.
Agn'Andriamanitra zay te andray anay ho toy ny zanaka, zandriny Kristy zay lahy matoa rehetra. Misaotra anao satria Andriamanitra fitiavana ianao ary Andriamanitra famindrampo. Misaotra anao zay Tompo, ary manandratra ny anaranao ambony Andriamanitra rehetra, ambony ny tompo rehetra, satria Jehova tompo tokoa ianao, Andriamanitra tsara ary manao ny tsara, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra malemby famanahy, Andriamanitra mahari-po, Andriamanitra izay miantra sy miay. Hodirainy mandrakariva ny anaranao no ny amin'izany, satria lehibe tokoa ny zavatra nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Eny na dia izao fahavelomanay izao fotsiny ihany aza, ny fiarovanao tamin'ny loza, tamin'ny zavatsarotra rehetra, hodirainy mandrakariva ny anaranao raha mbola velonaina kosa Jehova, satria Andriamanitra fitiavana ianao. Amty androany ity ary izay raha manandratra vavaka mba hipaka anao ny seza fiandriananao, dia aoka mba hoenona izany. Ary tianay ny isaotranao ny amin'ireo efa nenonao anay hatramin'izay, dia ny fitantananao ny fiainanay izany. Valim-bavaka sesehena zay natolotrao, koa raisy Tompo ny fiderana, ny fisaorana, ny fankalazana, ny fanandratana ny anaranao zay atolotray ary tianay iseho amin'ny fiainanay isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-sekondra. Misaotra Tompo noho ny amin'ny famindramponao, satria Andriamanitra fitiavana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonona izany vavaka izany. Amen. Misaotra ny pastora Rakotomamonjy Herzo isika, zay mpiandraikitra ny sampana vavaka eto anivon'ny Federasiona-ny Fiangonana Adventista eto Madagasikara afovoany. Misaotra azy koa nanome ny fanazavana mikasika ny vavaka sy ny fifadian-kanina, ka ny entiko manohy zany fanazavana izany dia ny fepetra anankiray zay voalazan'ny Tompo ao amin'ny filazantsara araka Jaona 5:12 ary eo amin'ny 7. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Ry havana malala, anisan'ny fepetra anankiray zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra takin'ny Tompo mialohan'ny vavaka dia ny firaisana aminy. Fepetra zay fototra io, firaisana amin'ny Tompo. Be deaibe ny antony zay mety ampisy elanelana amintsika olombelona sy ilay mpamonjy antsika. Ny fototra amin'ireny dia ny fitiavan-tena zay miteraka ny fahotana. Ry havana malala, moa ve amin'ity fotoana ity mahatsiaro isika fa mbola misy elanelana amin'ny Tompo. Fotoana izao zay fanararotra mba hanesorana an'izany elanelana izany. Zany ine no afatra maika sady lehibe indrindra raha mamaky isika ao amin'ilay afatra miezinezina ao amin'ny Apokalipsy 4:20 ka ny 9:9 dia mahita ireo antsoavo mikasika amin'ny tokony iankohofana amin'ny Tompo isika. Antso ny amin'ny tokony hanomeza amboninahitra ny Tompo isika. Amin'izao fotoana izao, impirimpiry moa tsika ry havana no manao zavatra
zay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ary matetika aza no maneho na dia kristianina aza isika fa indraindray tsy matahotra an'Andriamanitra. Ry havana malala, fotoana izao zay tokony eritreretana lalina ny amin'izany. Io afatra maika io afatra lehibe io de mitoy amin'ny hoe azadino fa ho rava avokoa ny karazana fivavahana sandoka rehetra, izay karazana fivavahana tsy miankohoka amin'Andriamanitra, tsy matahotra an'Andriamanitra ary indraindray aza mety mitoetra amin'ireny zavatra tsy mety ireny. Ny mamarana io afatra lehibe io de manandratra ny Kristy io, ilay mpamonjy, ilay mpanavitra, ilay be fitiavana indrindra. Azadino fa na dia manandratra ny Kristy aza isika, na dia mitory an' Jesosy aza, na dia manao famantarana betsaka, mamoaka demonia amin'ny anarany, na dia nanao asa betsaka aza isika, azadino ry havana malala fa ny fepetra de izao ihany. Raha miray amiko ianareo, firaisana amin'ny tompo lehibe izany ary fototra izany, satria betsaka ny mitory an' Jesosy manambara azy ilay mpamonjy kanefa tsy mbola ny bebaka akory, kanefa manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy. Amin'izao fotoana izao, fotoana feritreretana indrindra, ny fifadian-kanina de fotoana fifantohana amin'ny tena manokana, mijery an'ireny elanelana rehetra zay tokony esorina ireny. Ny fanerinay de izao, engane mba ho tonga amin'izay firaisana velona amin'ny Kristy izay isika, mba tsy ho mpitory an' Jesosy ihany fa tena miray amin'ny Kristy mihitsy. Jereo ane ny afatra ao amin'ny Salamo 119, zay salamo nataony Davida fonina tanam-paminanina ka ao aminy rehefa nakany Batseba izy. De zao ny teniny: mamindrafo amiko Andriamanitro araky ny fahasoavanao, araky ny habeny fiantranao, vonoa ny adisoko. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Naniry famelan-keloka Davida, natsapa tao anatiny tao izy, fa diso ary teo anatrehany mandrakariva ny fahotany. Natsapa elanelana taminy sy tamin'Andriamanitra izy, ary tena tanteraka tao amin'ny Davida mihitsy le hoe raha miray amiko ianareo. Any nataony lahara-pahamehana mihitsy ny firaisana amin'Andriamanitra aloha. Hoy izy hoe taminao de taminao ny nanontako, ary zay ratsy eo masonao no efa nataoko. Indro tamin'ny eloka no terahanay, ary tamin'ny fahotana no nitorotoronay ny reniko. Sasao madio aho mba ho afa-keloka. Tonga eo fotoana isika ry havana, fotoana zay hamerenana ihany koa zany tombavaka izany. Raha nisy nahatsiaro amin'izao fotoana izao fa efa saraka ny tompo izy, andao hiverina eo aminy isika, andao hanonona vavaka tahaka izany isika, vavaka fibebahana sy fangatahana famelan-keloka. Ary ny farany, raha toaka tonga amin'izany toerana izany isika de sambatra, satria Davida ihany no manambara ao amin'ny Salamo 119: sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny.
andeha hivavaka isika mba hoesorin'Andriamanitra zany elanelana rehetra izany ka ho tafaray tsara amin'Andriamanitra isika. Hiary hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray izay any an-danitro, misaotra anao zahay satria nomenao fotoana malalaka toy izao azahoanay mandinika ny tenanay amin'ny alalan'ny fifadian-kanina, ka mamantatra ireo mety elanelana sakana rehetra izay mampisaraka anay sy aminao. Tompo, mahatsiaro izahay fa tsy lavorary, mahatsiaro izahay fa notorotoroana tao anatin'ny heloka, mora manota sy mania. Eo anivon'izao tontolo izao mirotoroto, kivy sy ketraka ny misy anay, ary matetika izahay no manao adisoana, matetika no miseho ny maha olombelona. Andriamanitro, miaiky izahay fa diso, tsy tanteraka sy tsy lavorary, koa mangataka famelan-keloka. Andriamanitra esory ny adisoanay amin'ity anio ity, nandritra iny 3 volana iny, raha toa ka nisy nampalahelo anao, mifon'Andriamanitro, mampanantena anao zahay fa tsy hamerina n'izany intsony. Ezaka mba ho kristianina mijoro amin'ny fahamarinana, mba ho kristianina mandeha mahitsy. Ampio zay Andriamanitro, mba ho kristianina be fitiavana toan' Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay zany vavaka izany. Amen. Maraina ny famindrampony tompo, hoansika velonaina dia kamba handray, reo manampofonaina ka vonokanompo, dia kamba hahery ikatsaka ziza. Zay nahatsapizany fa masina Jehova mpamorona ansika, ka mendriky hoderaina satria avo indrindra, tsy misy lehibe mihoatra noho ianao Jehova ray. Vavao isa-maraina ny famindrampony tompo, hoansika velonaina dia kamba handray, reo manampofonaina ka vonokanompo, dia kamba hahery ikatsaka ziza.
ny zavaboary rehetra mandray fitahina fa lehibe tokoa lay fahasoavany satria famindram-polo sy nahalany ritra ka dera laza saotra no asandatra Jehova ka aokanandratra azy zay nahatsapizany fa masina Jehova mpamorona ansika ka mendriky oderaina satria avo indrindra sy misy lehibe mihoatra noho ianao Jehova ray ny zavaboary rehetra mandray fitahina satria lehibe tokoa lay fahasoavany satria famindram-polo sy nahalany ritra ka dera laza saotra no asandatra Jehova ka dera laza saotra no asandatra Jehova eny ary havana rehefa vita izay ny fidevan'Andriamanitra fanandratana ny anarany dia nisy ihany koa ny fekekeloka nataontsika teo zany hoe azo antoka zany izao ary azo inona fa voavela daholo ny helokontsika tsisy efitra mampisaraka koa nde tsika hiditra amin'reto antom-bavaka ireto izany misy ny antom-bavaka zay mifandraika indrindra amin'ny loha hevitra ary misy ny antom-bavaka zay avitany aminareo dia hoentina mbavaka eto izany izay ka any amin'ny fiafaran'ny vavaka zay ho ataontsika any amin'ny tapany faraparany any dia ireo antom-bavaka mifandraika ny fiainatsika andavanandro no tanterahana fa izao tsika de hifantoka amin'ireo teboka ao amin'ny vavaka mifandraika amin'ny loha hevitra zany dia ny teboka ifatohany zany vavaka izany de manao hoe fitiavana araka ny tenin'Andriamanitra fitiavana araka ny tenin'Andriamanitra izay zany ifatohan'ny vavaka zay ho ataontsika zao pastora ary mba tonga ny olona tafiditra ao anatin'le sy afaka isaintsainana izy de andeha hovakitsika reto antom-bavaka ireto zany atao anaty ordinateur reto de misy toko sy andiny moa zany manaraka zay mifandraika am'izay zavatra etaetaposy zay zavatra tiana mba hovalian'Andriamanitra izay en pasteur iny tompoko iroso amin'ny antom-bavaka mifanesy isika ny antom-bavaka voalohany de ny hoe mba ho tia marina tokoa any Jesosy ianao Efesianina toko voalohany ka ny andininy fahaefatra araky ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanondrenana izao tontolo izao mba ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehany isika antom-bavaka faharoa mivavaha mba amelan'Andriamanitra anao noho ny fanehoana finoana zay tsy misy fitiavana marina toko sy andininy Ezekiel toko 7:30 ka ny andininy 1:30 de nakao aminao tahaky ny fiavian'ny olona izy ka mipetraka eo anatrehanao toy ny olona mahare ny teninao nefa tsy mety makatoa azy fa indro teny mamy no lazain'ny vavany nefa ny fony de lasa manaraka filankarena antom-bavaka fahatelo mivavaha mba hanomezan'Andriamanitra anao fo vaovao vaky teny Ezekiel toko 9:30 ka ny andininy 9:20 ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo
ary soriko amin'ny nofonareo ny fovato ka omeko fonofy anareo. Antombavaka fahaefatra, mivavamba hitarian'Andriamanitra anao ho ti azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Vaky teny Deuteronomia 7:10 ka ny 9:9. Dia ho firan'ny Jehovah Andriamanitra ao ny fonao sy ny fon'ny taranakao, hitiavanao an' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra mba ho velona ianao. Ny vavaka sy antombavaka 5 ry havana dia ny mba hanampian'Andriamanitra atsika na anao ho tia na de ireo zay nandratranao aza. Zao no vaky ny teny amin'ny Matio 5:17 hatramin'ny 5:10. Efa renao fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankala ny fahavalinao, fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalinareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Antombavaka 9 dia ny mba hanampian'Andriamanitra atsika anao ho tiana dia ny rahalahy manorosory anao aza. Ny Jaona voalohany 4:20 no misy ny andalan-teny soratra masina zay vakitsika mba afatsika mandray sary neritseritra ny amin'izay antombavaka izay. Raha misy manao hoe tian'i Jehovah Andriamanitra, azafady, raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa zay tsy tiany rahalahiny zay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra zay tsy hitany. Ny antombavaka 7 ry havana dia ny mba hanampian'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataonao mba atao ampitiavana. Ny mba hanampian'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay ataonao mba hatao ampitiavana. Koretianina voalohany 4:12 ndray no misy zao teny zao hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Mpanao zavatra fitiavana tokoa ny isika rehefa hivavaka rehefa avy eo. Ary ny antombavaka 9 dia izao, mivavaha mba handrotsahan'Andriamanitra ny vokatry ny fanahy masina amin'ny fiainantsika andavanandro. Galatianina 5:2-3 moa nolaza ireo vokatry ny fanahy reo. Zay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharom-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manoratra izany. Ka dia andesika hivavaka mba ahafahatsika miray ao anatin'izany vavaka zay asandratra maneran-tany izany mba anana fofeny fitiavana araka ny tenin'Andriamanitra isika. Zay isika hivavaka ary pastora no isantatra izany dia ho arahako rehefa avy eo araka ireo antombavaka ny vakina teo eo. Iary vavaka isika, raha eo mangataka aminao izahay mba hanana fitiavana an Jesosy, ampianaro ny fitiavanao zahay, anehoy ny fitiavanao zahay, mba ho babo ny fitiavanao ka ho isorinao ny fo mafy tahaky ny vato ty anatinay. Isory ireo karazana alozana maro samihafa zay mety hiteraka fienjanana, fikorotanana ary faharavana. Omeo fo vaovao zahay Tompo, amorono fo vaovao mihitsy zahay amin'ny ity anio ity mba ho sambatra.
raha eo omeo anay ny fo mahay mitia ny namanay, mahay mitia anao Andriamanitra amoroneny zany fo izany izahay. Tompo Andriamanitra manohy izany vavaka izany ny tena, satria mahatsapa ho tsy tanteraka izay eo amin'ny fitiavana, mahatsapa ho mbola mora tafitohina, mahatsapa ho mora sorena, mora maratra. Ampianaro izay mba ho tia na dia ireo nandratra anay aza. Ampianaro mba hanany fitiavan' Jesosy ka nana fitiavana na dia ireo fahavalo aza, eny na dia eo ampialanaina aza dia navita ny teny izy mamelany ny helon'Andriamanitra fa tsy fantan'izay ataony. Ivavaka koa izahay mba ho tia na dia ireo rahalahy izay manorisory eo amin'ny fiarahana sy ny fifandraisana aza. Andriamanitra amboary mba hana fomba tempo fitiavana mandrakariva, dia ilay fitiavana madio, ilay fitiavana ampirahalahiana izahay tsirairay avy. Kataka aminao koa izahay mba hitahinao anay mba ho atao ampitiavana ny zavatra rehetra, tsy ampahasorana, tsy ampimomononana, fa mba ho atao ampitiavana toy ny ho an'i Kristy izany. Toy ny nataon'i Kristy rehefa nanatanteraka ny asa famonjem-panaty atao tany. Aoka mba ho ampifaliana ihany koa no anatanterahana izany. Kataka aminao izay Andriamanitra mba handotrahanao ny vokatry ny fanahy aminay isan'andro, mba hantanteraka ireo rehetra ireo. Ny vokatry ny fanahy izay atokanay hanana fiadanam-po na dia manoloana ny toe-javatra sarotra ary, manoloana ireo olana, manoloana ireo fanenjehana, manoloana ny mety ho famelezana, fahavalo amin'ny lafiny rehetra. Ka dia misaotra Tompo satria tsapanay fa mihaino vavaka ianao, ary tonga eo anatrehany no ny seza fiandriana ny fahasoavanao, izany vavaka izay asandratray rehetra izany. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no nanandratanay izany vavaka izany. Amen. 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 Indro atolotra anao indray ny antom-bavaka fahasivy. Mivavaka mba ampianarin'Andriamanitra antsika hitoetra ao amin'ny fitiavany. Toko sy andininy Jaona toko 5:10 ka ny 10:10. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia toetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Antom-bavaka 10. Mivavaka mba ho ao aminao ny fifaliana ary mba hitobaka amin'ny hafa izany fifaliana izany. Toko sy andininy Jaona toko 5:10 ka ny 10:11. Zany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Antom-bavaka 1:20. Mivavaka mba ho feno ny fiadanany, mba hizarana izany fiadanana izany amin'ny hafa. Toko sy andininy Jaona toko 4:20 ka ny 17:20. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no meko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Antom-bavaka 2:20. Mivavaka mba ny toe-tsain'ny faharipo no ameno
ho voninahitr'andriamanitra. Toko sy andininy Efesianina toko 4 andininy 1 hatramin'ny 7. Mba handeha mendriky ny fiantsoana izay niantsona anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fempihavanana. Ny atom-bavaka 17 dia ny amin'ny vokatry ny fanahy fahamarinana. Mivavaka sika zany mba horakofana ny fahamarinan'i Jesosy satria tsy afaka ny ho marina isika. Izao ny voalaza amin'ny Salamo 80:2. Hoy izao ny amin'ny Jehova: Tompoko ianao, tsy misy soa ananako azo oarina aminao. Ny fahatokiana ny vavaka manaraka mba ananantsika fampaherezana ny amin'ny fahatokiny, mba hahatonga anao, hahatonga atsika mahatoky ihany koa. Zao ny voalaza amin'ny Hebreo 10:3. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hiozongozonany, fa matoky le efa nanao ny teny fikasana. Ny famora-panahy ny antom-bavaka ny amin'ny vokatry ny fanahy manaraka mba ahafahantsika mivavaka, hanalefaka atsika hanana hamora-panahy ary mba hahatonga atsika ho mora fanahy ihany koa. Zany hoe ny famora-panahin'i Kristy zany mba hanalefaka atsika, mba hahatonga atsika ho mora fanahy ihany koa. Samuel 2 toko 2:5-3 no misy toko sy andininy izay mifandraika sy mpisandrana atsika ny amin'izay. Omeo anay ny apigan'ny famonjenao ary ny famora-panahinao no mahalehibe ahy. Ny 12 dia ny fahononam-po. Mivavaka isika mba hitoetra ao amintsika ny fanahin'ny fahononam-pon'Andriamanitra. Zao voalaza ao amin'ny Petera 2 toko 1:1-5 hatramin'ny 5. Ka noho izany dia manaova zay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fatanjatsaina, ary amin'ny fatanjatsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha nanareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika. Izay no antom-bavaka ry havana izay ny rahantsika teto ka dia andesika iroso amin'izany antom-bavaka izany izay hotaritin'ny pastora atrany mba ahafahantsika maneho anatren'Andriamanitra ireo zavatra tiantsika mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Ivavaka isika. Raha eo misaotranao zahay, fanomenao izao fotoana izao, azahoanay manolotra tombavaka eo anatrehanao. Betsaka aminay any tokantrano any no manana antom-bavaka manokana tiana hoentina eto anatrehanao, ary anio tontolo andro dia fotoana izay natokana iarahana mitondra n'izany. Tompo ny lehibe indrindra amin'izy ireny dia ny fitiavana. Engane Andriamanitro mba ho fanomezana avy aminao, raisina amin'ity andro anio ity, zany fitiavana izany.
ary mangataka anao Andriamanitra fitiavana mba hitoetra ty anatinay. Koa tsy mangataka ihany izahay ny anana fo maneho fitiavana, mba anana asam-pitiavana, fa indrindra koa ny toeranao aty anatinay, lay Andriamanitra fitiavana, mba ho zava misy eo aminay izany fitiavana izany. Tianay koa ny mba anana fifaliana am'izao vanim-potoana mirotoroto sy feno ankiviana izao. Ray o, omeo anay ny fifaliana, aoka ho zava misy eo amin'ny fiainanay sy ny fianakavianay izany. Koa raha misy Andriamanitro mety ho toe-javatra mitondra alahelo amin'ny ty fotoana ity, aoka mba ho farananao izany. Omeo anay Tompo ny fifaliana avy aminao. Irinay koa Andriamanitro raha mba omenao ny fiadanana izahay. Omeo ny fiadanana miainga vanem-po ary miseho amin'ny fiainanay. Ilay fiadanana zay tsy nateraky ny fahalalana, tsy nateraky ny fahaizana, tsy nateraky ny vola mikarena, tsy nateraky ny laza mamboninahitra, fa ilay fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra, dia ny fiadanan'Andriamanitra lay mitoetra ao anatin'ny fo, osa sy malemy. Indrindra Tompo, dia mangataka faharipo izahay, omeo faharetana izahay amin'ny fiara-miasa, amin'ny mpiara-miasa aminay. Omeo faharetana izahay eo amin'ny adidy aman'andraikitra zay nomenao anay. Ny mpampiasa mba hanana faharetana, ny mpiasa mba hanana faharetana, ny ray aman-dreny hanana faharetana, ny zanaka hanana faharetana, ho tontolo ny fitiavana, fifaliana, fiadanam-po sy faharentana ny izao tontolo misy anay izao. Tompoandriamanitro, ny fahamarinana koa dia vokatry ny fanahinao. Ianao ilay marina, ilay manao ny marina, ianao ilay fahamarinana. Ka izany fahamarinanao izany dia tianay ihany koa mba hanovanay, mba hatonga anay hanao ny marina eo amin'ny fiainanay. Tsy rehare amin'ny fahamarina tenanay zay na amin'ny fanamarina tena, fa mba ndray fahamarinana avy aminao kosa, mba anaiky ho hamarinanao na dia tsy mendrika ara. Meo anay ny fahatokiana, ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fitahianao eo amin'ny fiainanay izao. Dia atoky anao zahay, ary satria Andriamanitra mahatoky anao, dia aoka mba anana izany toetra mahatoky izany koa izahay. Ka atoky na dia amin'ny zavatra tsy pirian'ny bitika indrindra aza, dia aneo ny voninahitra ao amin'izany toetra mahatoky zay anananay raisina avy aminao izany Jesosy Kristy Tompo. Ny vokatry ny fanahy manaraka dia ny famoram-panahy. Aoka ny famoram-panahinao, ny famoram-ponao, mba hiasa ao anatinay, mba hatonga anay ho mora fanahy ihany koa, mba hatonga anay malala tanana, mba hatonga anay hanome, satria efa nahazo mamaim-poana taminao. Tianay vokatry ny fanahy ao anatinay izany, dia ny tia ny mizara, ny tia manamaivana ny fahoriana sy ny olan'ny hafa araka izay azonay atao. Tompoandriamanitro,
ny antobavakay manaraka dia ny fahononam-po misaotranao satria efa nomenao izany zay hatramin'izay efa mba namoy havana izay efa mba namoy zavatra very zavatra sy ny sisa kanefa dia mbola nataonao mijoho ihany ankehitriny misaotra no izany fahononam-po izany eo amin'ny fifandraisanay amin'ny hafa ihany koa dia meo fahononam-po izahay ka tsy hanapatra amin'ny fonay sy ny fahatezeranay na zay mety fahasosorana fa mba lala oniny anina fahononam-po ara-panahy ao aminao satria izany no toetra volamena nanananao Kristy Tompoandriamanitra misotranao satria mino sy matoky izay fa ho tanterahanao aminay izany dia mba hanana vokatry ny fanahy marina tokoa izahay rehetra no mibavaka eto ankehitriny amin'ny anaranao Jesosy ilay mpiaino vavaka sy mpitondra vavaka eo anatrehany ray ary manamboatra izany mefona ho anay no anonona izany vavaka izany amen amen tsy izay rehetra no kinendry dia tanteraka voko fa ny fomba nolonkendry dia fahaiza mankato fanao anyeny aiko ka inty ao anjaka ny fanaiko tontolo no voatokana ho anao voakady sy voakolo eo ambany helatra
eny ry havana efa makapakana ny fotoana isika ry tonga eo amin'ny tapany manaraka zay tsika maranana azy a ity fifampitonatsika mbavaka ity dia ny amin'ny antombavaka zay avany aminareo a zay eritreretinareo any a dia oerahantsika asandratra eo amin'Andriamanitra izany satria fa Andriamanitra de miaino ny vavaka zay atao amin'ny fotoko ary vonona ny amaly atsika am'izany fotoana izany misy tena mitanao sandro fahasalamana pejy 440 manao hoe fikiro ara ny teny fikasana toy ny ravon'ny hazonaina zao ny tenen'i Jesosy eo amin'ny Jaona 9:7 izay manatona de tsy mba ho laviko mihitsy de hoy ny tanao sandro fahasalamana hoe raha manatona azy ianao de minofa manaiky anao izy satria efa nampanantena izany tsy ho verina ovinanao vinanao raha manao izany sanatria ka de iroso am'izay tsika izany mila manatona amponona ny seza fiandrian'Andriamanitra misandratra eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra miakatra amin'ny foso-saina mampanahy eo amin'Andriamanitra isika fanatanterahana izao vavaka zay iarahantsika eto izao to mahazatra trany dia pastora Anjaka Rafaela no isantatra izany antombavaka sy fiarahantsika mivavaka eto izany ryavana malala manasanao zay any trano izahay mba hiaraka hivavaka ary naizanaiza misy anao de afaka manaraka an'izao tonombavaka izao ianao hiary hivavaka isika raha eo tonga eto amin'ny fotoana manokana izahay zay anaovana fanandramana ny amin'ny hery ny vavaka sy ny Andriamanitra velona anao ianao ane Andriamanitra ampitodika ny tavanao eto amin'ity nosin-drazana ity sy amin'ny zanak'olombelona zay noforono ny tananao maneran-tany ianao mahafantatra Andriamanitra ny fanirinay am'izao fotoana izao ianao mahalala Tompo ny vanim-potoana ahavelomanay ankehitriny fa vanim-potoana zay feno rotoroto miteraka akivina ka matetika mitsangana ho azy ao an-trano ny olana indraindray dia teraka ny savorovorona ao atokantrano no ny antony tsy fantatra raha eo aoka hijery ny tokantranonay ianao amin'ity anio ity amen aoka hampamirapiratra ny tavanao tokantrano ianao ka ianao lay Andriamanitra mahery sady feno fahendrena no hiasa ao atokantranonay aoka Andriamanitra mba hosokafanao ny fiainanay aoka mba omenao vahaolana izahay amin'ity anio ity ary izay tena miandrandrana ho fatratra am'izao fotoana izao de aoka ho tafaray sy aona aminao aoka ho tokantrano zay antefano ny fanatrehan'Andriamanitra ny tokantranonay ka hisavatra iova ny tokantrano any manomboka amin'ity anio ity aoka hisavatra iova ao amin'ny fiainanay manokana aoka hatsapa herin'Andriamanitra izahay ao arinan'izao vavaka izao manonona tonombavaka ihany koa izahay mikasika ny fitaizana raha eo tsy mora ankehitriny ny fitaizana ny fikolokoloana ny mahaolona ny fampitomboana sy ny fanabeazana
ny maha olona rehetra misedra zavatsarotra ny mpanabe ankehitriny. Raha eo aoka anampy ny mpanabe ianao, aoka anampy ny ireo olona zay notendrenao mba ho eo amin'ny fitantanana ianao, aoka Andriamanitro mba hanampy an'izy ireo ianao, fa tsy mora ny andraikitra izy ireny ankehitriny. Ao anatin'ny tontolo feno fikomina, feno faniratsirana, raha eo ampio zahay mpanabe, aza vela ho kivy izahay, aza vela iraviravo tanana izahay, matetika izahay no tsy misy fakasitrahana akory, tsy misy fisaorana akory, ary indraindray aza mety ho zavatra hafa no raisinay mpanabe ankehitriny. Ampaherezo zay Andriamanitro, omeo hery izahay mba havita ny didinay amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Indrindra Tompo, eo amin'ny asa fivelomana zay mandalo zavatsarotra tao ariny ny fioboana iny. Betsaka ny very asa, betsaka ny nisy fetraikany tao amin'ny arabola iny fiboana iny, ny fifidianana fanafody, ny sakafo tsy maintsy ny hoanina, ny adidy tsy maintsy ny raisina tao anatin'izany, mety mahatonga fasairanana ankehitriny. Raha eo aoka anampy anay ianao, aoka Andriamanitro mba hanokatra lalana ianao, mba hiarena nyreny toebola ireny, aoka Tompo mba hanolotra drafitrasa ianao, ary aoka hanohana ny fon'ireo zay olona afaka hanampy sy hanohana ianao. Ary engane Andriamanitro mba ho tanteraka tokoa ny maha kristianina, ho tanteraka tokoa ny fiarahana mitondra zay mavesatra, ho tanteraka tokoa ny endriky ny fanokafana rehetra avy aminao, koa hisavatra hitrangany any amin'ny asa fivelomana any, hisavatra mahagaga ho ataon'i Jehova ane, satria masoandro sy apinga Andriamanitra, ary lay vahaolana sy mandrakizay. Tsy hiaro zavatsoa anay va ianao Tompo, koa amin'ity anio ity. Jereo ny asa fiveloman'ny zanakao, tendreo ny asa fiveloman'ny zanakao, aoka mba ho sitrana izany, aoka mba havelona izany, aoka ho tahian'Andriamanitra izany. Tompoandriamanitra, manohy izany vavaka zay nataon'ny mpanompolanao izany ny tenako, satria tsy miafina aminao ny toe-javatra iainana ho an'ity firenena malagasy ity, ary tsy ty firenena malagasy ity ihany fa ny firenena rehetra maneran-tany, ny amin'ny orooro sy ny tahotra, ny amin'ny ity aretina sy valana aretina zay mahazo ny akabiazan'ny olona ity. Efa nahafatesana manjato ny teto amin'ity firenena ity izany, raha toka manaliny sy amanetsaka kosa ny amin'ireo firenena hafa. Satria zay ny amin'ny fiainao manokana ho an'izao firenena izao, ho an'ity Madagasikara ity, ary mangataka ny amelanao ny heliko izany firenena izany izahay, mamela ny vahoaka, ny fahotan'ny vahoaka rehetra, ka ny fananao masina hiasa amin'ny fomba manokana mba hampitodika ny sain'izy ireo aminao Andriamanitra, le mijery amin'ny fomba manokana tena ho sondrazana ity. Eny Andriamanitra mitondram-bavaka ho an'ireo zay azony aretina izahay, esory amin'izy ireo ny tebiteby sy ny fanahina, atanjao ny sainy, atanjao ny finony, atanjao ny lafiny rehetra eo aminy, mba atonga azy anana hery fiarovana hoentina manohitra izany valana aretina izany, ampanjary ho fanasitranana ny fanafody zay atolotry ny mpitsabo.
tapaandriamanitra io aoka ianao ijery amin'ny fomba manokana ireo marary tsy nivoany valanaretina coronavirus ihany fa ireo zay any hôpitaly sy any am-pandriana mety tsy afaka monjy toeram-pitsaboana fa ngio amin'ny fomba manokana izy ireny ary aoka mba ho tendrenao ny loharanon-aretina hitondra fahasitranana ho azy ireny. Misaotra koa ny amindreo zay efa sitrana soamantsara ampio izy ireny mba tsiaro anao ka hideranao fa mandrakizay ny famindram-ponao. Misaotra ny amindreo zay mbola tsy voa mba tsy ho vo mandrakizay any izy ireny ary mba hanampy ny hafa ihany koa noho ny am'izany tompo-pahasalamana omenao azy izany ka hitarika ny rehetra ho eo aminao ireo zay mbola tsy mahalala anao ary anokana ny fiainany ho anao mandrakariva. Ao ireo zay namoy ava malala vokatry ty valanaretina ty tompo Andriamanitra ô aoka mba hositranao ny fomaratra rehetra ampaherezo izy ireny aoka omenao sy hitondranao fiononana feno eny tsy ho an'izay voan'ny valanaretina ihany fa ho an'ny ireo zay namoy avana mety vokatry ny aretina mety vokatry ny tsy fahatombaniny eo amin'ny vatana izany ampinono ny olonao Andriamanitra ary aoka mba anateranao ny fiadanam-po ny tsirairay avy manoloana izany. Andriamanitra tompo-tianay ao mbola mahatsiaro zay manana olana manokana izay maro tsy tambo isaina izy ireny. Ao ny olana arak'asa, ao ny olana ara-pianarana, ao ny olana ara-pifandraisana eo amin'ray aman-dreny sy ny zanaka samy zanaka ny mpivady, ao ny olana eo amin'ny fifampitondrana, eo amin'ny samy mpiasa, eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa, ao ny olana tsotra izao amin'ny fiarahamonina ngataka aminao mba ame ny fanetretena ame anay ny fahatsapana fa raha misy ny fanetretena raha misy ny fahalemem-panahy raha misy ny fitiavana marina 10 minitra dia afaka ireny olana ireny mety olana hafa ihany koa izany raha-petsepo ny dirany tsehatra ianao mba handama zavadrehetra satria ianao fa niteny fa mila makeo aminao zay raha miasa faratra sy mavesatretana fa ianao no anome ny fitsaharana. Andriamanitra toda bavaka ihany koa zay ho an'ireo tanora ho an'ny ankizy ho an'ny madinika zay andalo fanadinana fisondrotana kilasy andalo fanadinana ara-panjakana efa maraparana ny tom-pianarana mantsy izao ary amin'ny herinandro ho sahady dia efa anao ny fanadinana CPE reo madinika kelinao ireo zay manakina ny fo aminao ireo zay mianteritra aminao dia aza velangay ay ireo zay nanao ny ezaka tamin'ny-pahamarinana aoka mba ho afahanao izy ireny anaraka eo koa ny fanadinana BEPC ny baccalauréat ireo fanadinana maro isan-karazany ao ireo zay anao ny soutenance sy ny aneo ny mémoire fanehoana fa vita ny fianarana momba azy ireny ary aoka mba olohan'ny fatsoraminy ahazonao ty tsara ary io ny fomba manokana mba ahatsapa ny fanatrehanao sy ioty ny vokatra dia ny vokatry ny ezaka omban'ny finoana sy ny fahatokina ny fitantananao izany dia misaotranao Andriamanitra satria mety misy ireo vavaka izay any aminay tsirairay avy andry tsy tao anatiny sy tsy voafaritra sy voatonona teto ianao no mahalala azy ireny tsirairay avy araka ny fahitanao azy dia matoky izahay fa hamaly ireny araka ny habe ny famindram-ponao ianao amin'ny anaranao Jesosy no anonona ny vavaka hatrany amen.
sikiko izay Jesosy tianay manirere tiampitaka no mandray ay maninany ahitanao ka ny masono mitrao anilay sikiko izay Jesosy tianay manirere tiampitaka no mandray ay maninany ahitanao ka ny masono mitrao pivahiny aomety fantatrao izany voaronjoronjone sisy ery sy afaka mamary mamangira zokio amafalitomany anilay zokiko izay Jesosy tianay maizinany tiampitaka beny ay mangatsika loatry ty sady misy biby tia maninany ankanindray nefa mba ho aza raha tsy efa tonga makahety ianao ilay ny taiza hitondray lamba vavao rehitizandrinao maninany ankanindray nefa mba ho aza raha tsy efa tonga makahety ianao ilay ny taiza hitondray lamba vavao rehitizandrinao sanirera zokio fa manatenanao misaotra antsika rehetra zay nanaraka izao fandaharana izao atreto indray ny fotoana ny arahana tamintsika mikasika an'ireo fandorana ny tonombavaka teo anatrehan'Andriamanitra fa ny fandaharam-potoanantsika mbola mitohy ihany mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny voalaza ao amin'ny Korintiana 1:17 ny amin'ny ka ho fantatry ny olona tokoa fa mpianatry ny tompo isika raha mifankaty misaotranao pastora Rakotomamonjy Herzo zay nandamina zao fandaharam-potoana izao na ahafahan'ny kristianina rehetra zay manaraka nyty fandaharam-potoana itya ny fandray tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka ka Andriamanitra ny fiadanana ombanao ary mino aho fa mbola betsaka ihany koa ny adidy zay mbola miandry anao dia ombantsika ny tompo ary raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tafahoana eto indray isika amin'ny 3 volana manaraka. Eny pastera Andriamanitra nisao atsika misaotra anao ihany koa niaraka teto mino aho fa nitondra finoana sy fahatokina ny zavatra ny arahantsika teto Andriamanitra fiadanany ombanao ihany koa amin'ny asa fanompoana zay ataonao dia manao velomantsika rehetra ihany koa any atokantrano sy any amin'izay toerana misy atsika any kopakopatanana dia mirary soa atsika rehetra tompoko.